Palindray miarabantsika rehetra anaran'i Jesosy amin'ity andro anio ity izay omeny Tompo atsika. Dia manao fedanan'ny Tompo aminao indray androany raha ohatra ka iaino ny afatry ny Tompo isika, iaino ny sitrapon'Andriamanitra isika anio. Dia minao fa asa ao anatinao ny Tompo dia mbola azo anjara indray ianao androany dia tsisy miala maina etontsika androany. Lazaon'izay ilay namanao tsisy miala maina etontsika hoe Alleluia. Saotra ny Tompontsika anio mbola manana indray fotoana afahantsika mifampizara, afahantsika miresaka mikasika soratra masina sy mikasika ny zavatra izay tian'ny Tompo iainantsika izany. Ataontsika ifampizara amaky teny anankiray isika atao amin'ny bokin'ny Korintianina voalohany toko 10. Korintianina voalohany toko 10 dia daontsika maky ny andiny voalohany katramin'ny 17. Korintianina voalohany toko 10 andiny voalohany katramin'ny 17 dia toy izao no vaky ny teny aminaran'i Jesosy. Fa tsy tiako tsy ho fantatrareo ry rahalahy fa ny razantsika rehetra dia tambanin'ny rahona. Ary izy rehetra namaky ny ranomasina, ary izy rehetra natao batisa ho an'i Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Ary izy rehetra nihinana ny fihinam-panahy ihany, ary izy rehetra nisotro fisotro-panahy raha ihany, fa nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany. Nefa ny ankabeazany dia tsy sitraka Andriamanitra fa naringana tany anefitra. Ary izany zavatra izany dia tonga anatra ho antsika mba tsy ho mpila zava-dratsy isika toy ny ilany ireny. Areo ka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka ny voasotra hoe ny olona mipetraka ny hinana dia nisotro dia nitsangana ilalao. Areo ka tsy hijangajanga isika tahaka ny sasany tamin'ireny ka 3:00 alina no ringana ndray andro. Areo ka tsy hakafana ny Tompo isika tahaka ny nakany sasany tamin'ireny fanahy azy ka maty ny menarana ireny. Areo ka tsy monimonina ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny izay maty mipandringana. Ary izany dia nanjo azy mba ho anatra sady voasoratra izany ho fananarana ho antsika izay niarany farany izao tontolo izao. Koa izay manao azy fa mijoro tsara daoko izy hitandrina fandraholavo. Tsy misy fakapanana azo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Fa momba ny fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba ahazakanareo izany. Amen. Io teny io no ifampizarantsika androany amerenana ny saintsika, ampifatohana ny fotsika, ampifanahintsika ny amin'ny antony mbola ahavelomantsika eto amin'ity zao tontolo izao ity. Ny tantara ao Baiboly raha lasina bavy dia tsy misy zavatra miavaka be. Tsisy zavatra tena hoe tsy mifandray, na tena hoe vaovao be, na tena hoe hafa mihitsy niova tamin'ny lalana izay efa fanaovany zavatra Andriamanitra. Fa ny ao amin'ny Baiboly dia mitovy daholo ny zavatra rehetrarehetra, ny sary aseho rehetra, ny zavatra tiany atao rehetra, ny zavatra tiany atongavana rehetrarehetra manomboka ny vanim-potoana vita ny famoronana, ny voaka ny saedena, voaroaka ny saedena, ny olombelona mandra-patapitra io boky ny Apokalipsy io dia tantara mitovitovy foana ao anatin'ireo zavatra ireo. Voavoaka saedena ny olombelona dia Andriamanitra manana planina amin'izay manomboka eo. Manana planina izy tamin'ny harina n'izao tontolo izao dia rehefa tsy nanaraka ny planiny ny olombelona satria ny planin'Andriamanitra ho an'ny olombelona dia tonga dia iaina fiainana mandrakizay mahafinaritra be tahaka ilay iainantsika rehefa hiala eto ny ray andro any. Andriamanitra
nanao ohatran'izao zany le lalana zany mahitsy be ohatran'izao fa nanondrana ny olombelona dia nandavaka izy dia inona ny planin'Andriamanitra ahona indray ny amerenana andra olombelona hiakatra eo amin'ilay planina d'origine, eo amin'ilay planina tamin'ny fiandohana, eo amin'ilay planina izay nitenenan'Andriamanitra hoe andeha isika amorona olona tahaka antsika, tahaka ny endritsika ny anaovantsika azy, ary ataontsika mpanjaka sy mpanapaka an'izao zavatra no aritsika rehetra izao izy. Tao amin'ny planin'Andriamanitra tsy misy mihitsy ny hoe hiaina fahoriana ny olombelona, na hiaina tomany ny olombelona, na hiaina alahelo ny olombelona. Tsy tao anaty planin'Andriamanitra zany. Fa ny planin'Andriamanitra dia zao ny hiara-monina amin'ny olombelona, ny hiara-iaina amin'ny olombelona, ary zay ny sary hitantsika. Fa rehefa noforonina izao tontolo izao dia napetraka tao amin'ny saedena i Adama sy Eva, dia ny fandray sy ny fanerasera tamin'Andriamanitra tao izy. Any amin'ny bokin'ny Apokalipsy ihany misy tantara mahafinaritra be hoe rehefa tonga izay vanim-potoana anankiray izay dia hitako izy Jerosalema vaovao nidina tahaka ny hoampakarina, dia nipetraka teo amin'izay ny fanatrehan'Andriamanitra. Misy sary zany tao am-pon'Andriamanitra tamin'ny nanamboarana an'izao tontolo izao. Andaontsika morona olona tahaka antsika, andaontsika nao an'izao aloha, andaontsika nao an'izao, andaontsika nao an'izao, ataontsika tsara be io dia ohatran'izao fandehana, ohatran'izao fandehana, ohatran'izao fandehana. Takanao za ray aman-dreny manana planina ho an'ny zanantsika, manana eritreritra mba hanao zavatra tsara ho azy, fa fotoana izy manondrana dia tsy maintsy misadapte ianao amin'ny fanondrana ny zanakao. Sa tsy mara zany? Sa hoe rehefa manondrana dia avelao ho any? Tsisy manao an'izany. Fa rehefa manondrana dia lasa ny ray aman-dreny misadapta indray, satria izao no nataony, satria izao no tiany, satria izao no mety aminy, satria tsy mifanaraka amin'ilay rehetraretiko ny lalana, dia izao indray ny anaovantsika an'ity mba pahatonga azy ohatr'izao, amposena indray izy, ampaherezana indray izy anao an'ity sy anao an'ity, dia amin'izay miverina amin'ilay lalana dia mahazo fiainana mahafinaritra ihany avy eo. Andriamanitra mitovy foana zavatra tao anatin'ny fony, anao zavatra tsara satria izy tsara sady mpanao ny tsara. Amen. Fa ny olombelona no ny vily, ny olombelona no nanda, ary rehefa nanda ny olombelona dia ao anatin'ilay fandavandra olombelona dia any indray Andriamanitra no manao plan. Andriamanitra zao manana planina ho antsika, zasainao io. Amen. Fa zao raha tsy mandeha tsika amin'ny zavatra izay noforonina sy nohariny dia any amin'ilay fivilitsika indray izy no mitady lalana vaovao anamboarana sy hitondrananao ao anatin'ilay planina. Tanao ohatran'izao Jona, Andriamanitra efa manana planina ho an'ny Ninive dia ny famonjena anazy. Fa i Jona ny vily dia inona ny zavatra nataon'Andriamanitra? Namorona planina hafa indray izy tany amin'ilay fiviliany Jona. Namorona planina hafa izy. Robena no natao lamatoa, fa Robena ny vadika dia nanao firaisana tamin'ny vadin-drainy, dia namorona planina indray izy, Robena indray, lasa tsy lamatoa intsony Robena, fa any amin'ny Josefa indray izy mitady planina. Misy zavatra ohatran'izany foana amboariny ao anatin'ilay izy. Davida no tendrena, fa i Davida ve rehefa nijangajanga dia lasa nitondra fampitehana tao anatin'ilay fianakaviana, tao anatin'ny taranany. Fa ao anatin'izany misy planiny foana. Tanao ohatran'ny rano, sakananao ny rano dia mitady lalana vaovao izy. Sakananao ny rano, mitady lalana vaovao izy. Tsy manao vato izy, mahita irika vaovao indray izy. Dia tahaka an'izany ilay izy. Dia ohatran'izao ny fiainantsika amin'izay, raha iverintsika ao anatin'ilay Korintiana 2:10. Reto zanak'Israely reto dia nampafantarin'Andriamanitra ary nampahalalàn'Andriamanitra ny sitrapony. Manina tsara zanak'Israely? Nampahalalàn'Andriamanitra ny sitrapony. Ohatr'izay foana ny système moa zany mitovy foana. Miresaka izy amin'ny Noa. Zao olona rehetrarehetra zao manota daholo. Fa ianao mahita fity eo imasoko. Ampahafantariko anao ny sitrapoko. Zao sitrapoko. Tsy Noa akory ary fa any amin'ny Kaina sy Abela izy dia efa miresaka. Ozy izy sotra masina ny bokin'ny Hebreo hoe nampahafantarin'Andriamanitra azy ny fanantitra izay tokony ho ataony. Nampahafantarin'Andriamanitra ny Abela satria nankasitrahan'Andriamanitra ny toe-pony Abela. Mameno teniny izy aloha. Dia rehefa ampahafantariny ny teniny dia asainy amin'izay ilay olona mandeha araka ny teniny. Mandeha i Abela dia novonoany Kaina Abela. Rehefa novonoany Kaina Abela dia mitady lalana hafa indray Andriamanitra. Tady lalana indray izy. Tady lalana izy fa ny sitrapony tsy maintsy tanteraka. Amen.
tonga amin'ny Noa izy ampahafantariny amin'ny Noa indray fa reto olona reto dia olon-dratsy daholo. Fa zao ianao mahita fity amiko ka zao aripako ty olombelona ty, manaovy ianao samby fiara ho anao sy ny ankohonanao. Fa tao anatin'ny ankohonan'ny Noa mbola nisy nanambady olona tsy tokony hovadiana indray tao, dia ilay atao hoe Kanana. Rehefa nanambady olona tsy tokony hovadiana Kanana dia nisy problema indray satria ny taranak'ireo indray nanondrana indray. Dia niditra teo amin'ny Abrahama izy dia mampafantatra ny teniny indray amin'ny Abrahama. Abrahama, mialahy ianao eto amin'ny taninao, tany niavanao, omeko anao ny tany, ho atoroko anao ny tany izay tokony hovatananao. Misy teny foana ny zanak'Andriamanitra dia misy teny foana mielo lalana azy. Azonao zay? Ny alalana voalohany fa zanak'Andriamanitra ianao. Ianao tsara, ianao ave ianao aloha. Ny alalana voalohany fa zanak'Andriamanitra ianao dia misy tenin'Andriamanitra mielo lalana anao. Hozy izy Jesosy sy niresaka, miondrik'io miainao feoko. Ohatr'izao ny position ny ondry sy ny mpiandry-ondry. Ny ondry tsy tahaka ny ganagana. Ganagana rehefa hoentinao izy dia roasinao, dia ho alohanao izy. Ny ondry tsy tahaka ny alika. Ny alika sarisaritiny ianao, ho an'izay manana alika hoentina mandehandeha ireny, sarisaritiny eraky ny tanàna ianao. Fa ny ondry manaraka avy ao aoriana. Jesosy Kristy ilay teny dia manaraka avy ao aoriana ilay ondry. Misy teny dia izay vao mihetsika. Azonao ilay izy? Misy teny dia izay vao mihetsika. Mandeha indray tantaran'i Israely, nomena teny ny Israely. Zananao ny fampanekeko, zananao ny fianianako tamin'ny Abrahama, fa omeko anjara lovanao ny tany ato. Ary ianareo ny andovan'io, satria zao ny fampanantenako tamin'ny Abrahama, ho ataoko tahaka ny kintana ny taranakao. Dia lasa amin'izay ny zanak'Israely no tenenina izay teny izay, dia nietsika ary zareo, dia nanaraka izy anio, araka niny tenin'Andriamanitra iny, araka niny fanambarana iny. Fa zao ny problema tao ampovoany tao. Verina amin'izay tsika amin'ilay vaky tenintsika teo. Tsy tiako tsy ho fantatrareo rahalahy izy fa nirazantsika rehetra tambany rahona. Zavaiko tsikelikely ilay izy, satria misy ohatran'ny mot-clé tsy fatapatatra zany eny anatiny any. Tambany rahona aloha zany nandehandeha teto ambonin'ny tany dika ilay tambany rahona. Ary izy rehetra namaka ny ranomasina, hainao tsara iny. Izy rehetra natao batisa ho amin'ny Mosesy tao amin'ny rahona sy ny ranomasina. Dika niny zavatra iny zany, iny batisa no endriky ny fidirana ny ranomasina iny. Tahaka ny endriky ny batisa izay melohan'ny ferahana amin'ny Kristy rehefa miala avao amin'ny tany Egypte ianao, miala avao amin'izao tontolo izao ianao nefa tsy tafala amin'izao tontolo izao raha tsy mandre ny tenin'Andriamanitra aloha. Dia rehefa avy mandre ny tenin'Andriamanitra ianao, dia manaky an'ilay sitrapon'Andriamanitra, dia lasa miditra amin'ny batisa, dia lasa amin'izay manatona ary manakaiky an'ilay tenin'Andriamanitra sy ilay planin'Andriamanitra. Dia hozy izy nilaza amin'izay, nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy, ary Kristy izany vatolampy izany, nefa ny akabeazany dia tsy sitraka Andriamanitra fa naringana tany anefitra, tonga lay fanambarana, tonga lay teny. Dia hozy izy sotra masina laza hoe tsy niaro finoana tao am-pony izay niaino izany. Averiko, tsy niaro finoana. Inona ny dikan'izany? Misy ny tenin'Andriamanitra izay ambarany, dia misy ny finoana izay miara-miasa amin'io. Azonao ilay izy? Rehefa miaro finoana amin'izay ilay izy, dia lasa ilay olona mandeha, dia tonga hatrany amin'ny farany izy. Fa raha mivoaka ny teny ka tsy miaro finoana, dia vereny am-pandehanana izy. Azonao ve? Dia izay ny tantaran'ny zanak'Israely. Niainga tao tamin'ny tany Egypte izy ireo. Lasa izy namakivaky ny tany efitra. Eo izy mahita mirakla. Ny tena marina dia zao, ny mirakla raha lasa anabavy, tsy azo anorenana finoana. Tsy azo anorenana finoana. Tsisy mirakla azo anorenana finoana izany. Fa ny fanorenam-pinoana dia tsisy afa-tsy amin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra. Inona ihany? Rehefa tsy mino ny fanambaran'Andriamanitra ianao, dia tsy mampiorina anao ny mirakla. Ahoana izy Jesosy mikasika an'ilay lehilahy izay mpanan-karena, dia Lazarosy izay mahantra. Hozy izy ny fanoharana ny lazaina hoe nangataka tamin'ny Abrahama ilay mpanan-karena hoe mba alefaso Lazarosy laza amin'ny rahalahiko
fa mafy loatra manjoa fa raha mahita maty mitsangana izy dia hino zany hoe raha mahita mirakla izy dia hino ahoana navaliny Abraham manana Mosesy sy mpaminany izy nandika zany manana ny teny izy raha tsy mino ny teny izy dia tsy mino izy na misy mirakla ny zanak'Israely nahita mirakla nahita ranomasina mena ny sokatra nahita mana ny latsaka nahita rano mangidy vadika mamy nahita papelika manidina dia samborina amin'ny tanana fotsiny mahita malekita zay resy amin'ny alalan'ny tanana misandratra ohatran'izao fotsiny mahita an'izany hoe kakery mena rano dia mijery mena rana varahana dia sitrana mahita rano avy any amin'ny vatolampy be tsisy inina io kapohana dia mivoaka ny rano dia misotro izy rehetra tsisy nararikibona ny ray ary fa tsisy finoana vokatra izay zavatra izay satria ilay parole mihitsy ny tsy ninona hatramin'ny voalohany ilay teny fanambarana ny tsy ninona hatramin'ny voalohany any ka ripaka izy rehetra ozy izy sotra masina teny anefitra olona roa ihany no nino ny fanambarana Andriamanitra dia Kaleba sy Joshua ary ireo olona ireo rehefa niary finoana ilay teny dia tonga hatramin'ny farany izy amen. Efa madiva hiditra amin'ny atsika manokana satria izay foana ity tantara ity misy ny anjaran'ilay olona teo aloha dia ozy am'raza aminao hoe tsisy zavatra miova mihitsy eo fa mitovy daholo firafitra ireo tantara ireo mitovy daholo misy tenin'Andriamanitra mielo lalana foana na hiala tao amin'ny tanin'ny Israely ary ny vahoakan'Andriamanitra. Dia zao ny afatra tamin'ny Jeremia hoe zao rehefa ho avy eo Nebukadnezara manekenareo babo aza miadinareo fa afaka 70 taona ho averiko eto ianareo zay fanambaran'Andriamanitra fa tsy nino ny olona ianao ry Jeremia tena mirediredy aza koa nisy mpaminany aminany ohatran'izany ny faminaniana avy amin'Andriamanitra dia hoe mansofa horesinareo reo ataovy ohatran'izao ho ataoko ohatran'izao zany ady anareo fa ianareo angino mety nandray azany verset zany mihitsy izy na isy arivo arolava eo anilanao ray alina eo kavananao hijery maso fotsiny ianao hitanao famaliana ampanao ratsy fa tamin'ity indray mitorako ity ozy Andriamanitra tamin'ny alalan'ny Jeremia ho avy eo Nebukadnezara milavolefina daholo nareo ianao ry mpanjaka milavolefina ianao natria Nebukadnezara maneke ho babony ianao mivinondry zareo Jeremia satria mpaminany amin'ny teniteny foana nefa tsy fatany fazay ny fanambaran'Andriamanitra tsy azony zareo mihitsy. Ny planin'Andriamanitra raha lasiana bavy ny momba ny fiainantsika raha lasiana bavy dia misy planiny efa napetraka Andriamanitra raha vao tsy mibanjantsika ny fanambaran'Andriamanitra averiko raha vao tsy mibanjantsika ny fanambaran'Andriamanitra dia zao ny voafaky tao anatin'ilay teny nisotro tamin'ny vatolampy fanahy izay nanaraka azy izy dia Kristy izany vatolampy izany nefa ny akabeazany dia tsy nankasitran'Andriamanitra fanarikany. Zany zavatra zany dia tonga hanatra ho antsika mba tsy ho pila zava-dratsy toy ny ilany reny isika. Maninona ireo olona ireo ny pila zava-dratsy satria tsy niary finoana tao am-pony ny teny izay nomena azy. Ary aoka tsy ho mpanompo sampy ianareo tahaka ny sasany tamin'ireny araka voasotro ny olona mipetraka ny hinana sy sotro dia nitsangana ilalao. Na nino ireo olona ireo na lasa ny vadika nanompo sampy satria tsy niary finoana tao am-pony ny tenin'Andriamanitra. Andriamanitra manome fampanantenana azy fa andova tany tondra-dronono sy tantely izy fa ry zareo tsy nino dia ozy izy alao ihany ilay fofokena amin'ny Farao fofony fa tsy hena. Farao tsy nanome hena azy fa fofony fotsiny nomeny Farao. Zany hoe rehefa masaka ny Farao dia kopahan Farao ny sarombolaniny manitra be ozy ny Israely ka ny Israely andevoka tsisy mandro sakafo azy zay fotsiny zavatra tsisy dikany. Alaonay ry Mosesy maty tany amin'ny Farao alaona ihany manao an'izao alaona ihany miaina tahaka an'izao toy izay hoentinao aty tany hevitra aty izay ho fatinona aty nefa zany ve promesin'Andriamanitra promesin'Andriamanitra hoe hoentiko any amin'ny tany hevitra ianareo dia ho fatinona any izy koa ny ainga raha zay ny promesy dia ny meloa hoe hoentiko ianareo hoe soroko eto ianareo hoentiko any tany hevitra ianareo rehefa matinareo za izay ny planinako zay tsy zany ny planin'Andriamanitra fa ny planin'Andriamanitra dia andova fiainana
Ny planin'Andriamanitra dia andova tany tondra dronono sy tantely azo anjara tany hipetraka ao mandrakizay olovanao mandrakizay. Zasenao raha lasy anabavy dia manana planina ho antsika Andriamanitra amenna. Fony isika vonino, fony isika vonandray ny filazantsara, dia ny filazantsara izay niraisitsika dia zao ho aripaka Andriamanitra ty zao tontolo zao ity. Fa isika andova ilay fiainana mandrakizay. Amenna. Zany no planina Andriamanitra, zay lay teny izay nambara. Raha vao tsy nandray an'izay aloha ny fonao dia tsy zanak'Andriamanitra ianao tonga dia ataontsika mazava ny resaka. Ny zanak'Andriamanitra dia hialoava ny tenin'Andriamanitra. Hoy isika tamin'ny taona vitsivitsy lasa izay fa ny ray aman-drenitsika ara-panahy dia tsy olombelona. Tsika tsy manana ray ara-panahy zany, tsisy an'izany ao anatin'ny Baiboly. Ray amin'ny finoana no misy ao, père dans la foi. Raha raisinao ho ray azy zany dia père dans la foi, rainao ampinoana fa tsy rainao ara-panahy. Ahoana ny fomba niterako anao amin'ny fanahy? Sarotra be zany katsy zany. Andriamanitra no niteraka anao tao amin'ny fanahy, ary ny tatana anao sy ny tondra anao dia ilay tenin'Andriamanitra sy ilay fanahy masina. Rehefa nateraka indray ianao tamin'ny alalan'ny tenin'Andriamanitra dia io tenin'Andriamanitra io mametraka ao am-ponao tahaka nametrahany tao am-pony Noa. Ry Noa, ianao mahita fitia dia azonao soloina ny anaranao. Ry, tsy fantatry ny anaranao, ianao mahita fitia amiko. Horipaka izao rehetrarehetra izao fa zao ny tiavako anao, nomeko zanako latokana. Mba tsy ho very ianao raha mino azy fanana fiainana mandrakizay. Rehefa tafapetraka izay zavatra izay, raha lasy anabavy dia mampitandrina antsika amin'izay ny tenin'Andriamanitra. Satria manino eto amin'izao tontolo izao isika dia fa lazainy tsara mihitsy ao anatin'ilay izy hoe moa toy an'izy teo. Ary aoka ozy izy, aoka tsy hijangajanga isika tahaka sasany. Ireo olona tany saina nanao ratsy ireo dia satria tsy nipetraka tao am-pony, tsy niaro finoana ilay tenin'Andriamanitra. Azonao ilay izy. Rehefa tsy miaro finoana ny tenin'Andriamanitra dia mora mivily kely ny lalana. Androany ianao manao amenna, androany ianao faly ery, andova fiainana ho any amin'ny Jesosy mihiry ianao avy Jesosy maranatà. Fa rehefa tsy miaro finoana ao am-ponao iny, afaka telo andro indray ianao, ahoana ary ty fiainany tery Jesosy? Tena ahoana ihany? Hiaritra foana zany, andefitra amin'ny zava-misy zany. Dia ohatran'izao zany, mivily ilay fisainana, lasa tsy braka intsony ao amin'ilay teny izay nambara. Jereo tsara mihitsy ny filazantsara diso izay afafin'ny olona fa lasa mifangaro daholo ny zavatra rehetrarehetra. Mifangaro daholo ny zavatra rehetrarehetra ny deparan'ilay izy dia zao rehefa resanao ny olona miresaka prospérité, ho tahina nge fanahy ozy izy e. Ary ny point de départ tsy maintsy zay ho tahina ny fanahy, fa rehefa avy amin'izay mibiloka izay fanambaran'izay dia lasa miorina any amin'ny zavatra hafa indray. Lasa hoe tsika tsy hambaka an'izao tontolo izao. Lasa hoe tsika ihany koa amin'ny Jehovah ny tany izay rehetra ao aminy. Nitika zany sitrapon'Andriamanitra mihitsy ny anananao tany. Dia lasa ianao miady aman'olona ery satria misy mikitikitika ny taninao. Biloka ilay izy. Zasa ianao mamaky vaky. Tsika sy ianao vita batisa tao amin'ny ranomasina tahaka ny zanak'Israely. Endrika ara-panahy zany. Ny antsika vita batisa ao amin'ny Kristy Jesosy. Amen. Na mbola tsy vita ary ianao dia efa vita ianao. Mahagaga zany. Mbola tsy vita ianao nefa efa vita. Efa vita ianao amin'ny tontolo ara-panahy fa eo amin'ny ara-nofo sisy ianao no mampiseho an'ilay izy. Zay ndika ilay hoe mbola tsy vita ianao dia efa vita sady. Ny tena batisa dia izay nataon'i Jesosy. Izy ny resaka tamin'ny Jaona sy Jakoba hoe ainareo va ny atao batisa amin'izay batisa naovana sy sotrony kapoaka izay isotroko. Izy zoralahy aina ihany nefa tsy azony akory inona zany resahana zany. Izy Jesosy hoe tena ho atao batisa mihitsy ianareo amin'ny batisa naovana dia isotro mihitsy nareo amin'ny kapoaka izay hosotroko. Fa nipetraka kaviako sy akavana koa tsy anazy amin'ny fahany raiko. Izy mandamina zany. Efa vitany zany zavatra zany. Efa nandalo isika ny asa-pamonjeny Kristy Jesosy. Fa eny andalana eny tsika raha vao tsy brake ao amin'ny Kristy ny fotsika sy ny saitsika dia manao ohatran'ireo zanak'Israely ireo. Ianao mety tsy hanompo sampy tahaka azy ireo
fa natao hoe manompo sampy angera lasianabavy ka miala amin'i Jehovah ny fony izy ny fomba fiteniny manao sandronao nofony dia miala amin'i Jehovah ny fony. Rehefa mandroso iny inge elaela ny fanomponana Andriamanitra, elaela ny fiavian'ny tompo tamin'ny voalohany Jesosy rery ihany ny arenako, Jesosy rery ihany dia ampoa. Fa rehefa elaela ny fiandrasana an' Jesosy, lasa mivady marina aloha tena zay fa tena koa nge nofo. Olombelona ny tena fa tena mivily, misy fanambarana. Dia androany Andriamanitra tena mamerina atsika mihitsy ny hoe misy planina ho atsika. Ny planina ho atsika dia andova fitahiana. Ny fitahiana ho atsika dia fitahiana mandrakizay. Ny atao hoe fitahiana ho atsika inge ka ny fiarahana amin'ny Kristy mandrakizay. Zany inge tena fitahiana. Sa tsy azonao izay ilay fitahiana. Zany inge ny atao hoe fitahiana. Ho an'ny olona tena tia, ho an'ny olona amoreux. Dia ny azy ny fitahiana mety amin'ny indrindra dia tena fiarahana amin'ny olona mababo azy io mandrakizay. Tsy raharahin'io mihitsy na ahoana moa ilay hira iny na hovokina honona tsy ahoako. Rehefa miaraka amin'io izy dia izay ny zava-dehibe aminy. Ava ilay izy aloha misy limity ihany moa fiainan-draolombelona. Rehefa eliny elaka ohatran'ny tsy vita ihany ilay izy. Ilay ohatran'ny tsy iny moa zany hira izy iny fa ny tena marina ahoana moa ny ivelomana hoe tonga dia hoe fitiavana fotsiny ve ny avelona. Fa androantsika averany tompo satria ozy izy ilay sotra masina eto milaza misy manambara mihitsy izy ato amin'ilay andinin'ny 2:10 indrindra. Izay manao azy fefa mijory tsara. Daoko izy hitandrina sao lava. Tsy misy fakapanahy izay mahazo anareo fa tsy zakan'olombelona. Nefa matoky Andriamanitra ka tsy hamela anareo alaim-panahy ohatran'io izay zakanareo. Fa momba fakapanahy dia asiany lalana ahafahanareo koa mba hazakanareo izany. Ao anatin'ilay chemin, ao anatin'ilay lalana mandra-pahatonga antsika ny fiainana mandrakizay. Misy zavatra manembatsembana ny lalantsika. Zafady. Natao hoe fakapanahy amin'ny teny Grika mitovy fakapanahy sy ny fizahantsoetra. Inona mitovy? Amintsika izany hafa. Amintsika izany ny fakapanahy ohatrany hoe ity misy vola dia za efa tsy manam-bola mihitsy dia alaiko ity zavatra ity. Dia fizahantsoetra indray amintsika hoe tsy manana mihitsy ny ako izao dia fizahantsoetra finoako angamba izao tsy fananana izao mihitsy. Fa amin'ny teny Grika izay nanoratana amin'ny Baiboly dia mitovy izany zavatra izany. Misy ady hatrehana. Fa ao anatin'ilay ady hatrehana dia Andriamanitra mampatsiaro antsika hoe aoka isika tsy tahaka ireny olona ireny. Izay nanambarana ny hafatra fa tsy niaro finoana tao am-polona izy. Dia niala ry zareo. Dia ripaka izy. Dia lany izy. Sa tsy hampatahotra anao hoe ho ripaka ianao. Tsia. Tsy izay. Fa ny zavatra izay lazaiko anao kosa dia izao. Misy karazana olona amin'ny bokin'ny Korinthiana 4:7 ao. Ozy izy sotra masina milaza hoe misy olona ozy izy izay misy fotoana ozy izy izay izahana toetra ny asan'ny olona amin'ny alalan'ny afo. Raha maharitra ny asan'ny olona dia azo valim-poteza. Fa raha ho levon'ny afo ny asany dia ho faty antoka izy. Nefa ny tenany kosa dia ho vonjena nefa tahak'izay avy amin'ny afo ihany. Inona moa ny dikan'izany zavatra izany raha lasina bavy? Rehefa no vonjen'i Jesosy isika dia voavonjy. Amen. Fa raha ho anatin'ilay parcours isika no manao kitotoa. Inona ny dikan'ilay hoe manao kitotoa? Tsy mibanjina an'ilay planin'Andriamanitra, an'ilay sitrapon'Andriamanitra, an'ilay tao am-pon'Andriamanitra izay napetrany tao anatin'ny fon'ny olona rehetrarehetra. Reo olon'Andriamanitra rehetrarehetra ireo ao amin'ny bokin'ny Hébreux 1:10 izy milaza an'ireo atao hoe les héros de la foi. Reo olona malaza ny finoana. Dia niaritra ny zavatra rehetrarehetra, naharitra ny zavatra rehetra. Satria maninona? Mijery ny famalian-tsoa. Mijery inona hony? Raha vao tsy mijery isika ny famalian-tsoa,
izay nomanina Andriamanitra ho atsika. Raha vao tsy mijery isika ny fitahiana izay nomanina Andriamanitra ho atsika, dia lasa ny masontsika eo amin'izao tontolo izao. Aza matahotra ianao fa ho an'ny fiainantsika eto amin'izao tontolo izao, matoky Andriamanitra nome antsika an'izay rehetrarehetra ilaintsika, ary mihoatra lavitra noho izay angatantsika sy heverintsika raha ozy izy. Amen. Za mantsy ny problemantsika hoe tena raha ho atao ara-panahy daholo ve zany, tsy ho ararotiny olona daholo, lasan'ny olona daholo zany, dia tsisy ninona tso. Eo ary ny tena mihetsika zao ny ataoniko maika fa tsy hetsika tsy andihy daholo ny totozy rehetrarehetra. Fa fiarahana amin'Andriamanitra raha lasina bavy, izy mahalala zay tokony ho atsika. Amen. Tsy haiko ianao raha mba efa niaina an'izany, fa miaraka amin'i Jesosy Kristy, izy mahalala zay tokony ho atsika. Ary ny zavatra mahagaga raha mbola tsy nanandrana an'izany ianao dia andramo zany. Fa ny zavatra mahagaga misy lalana foana. Ny eritreritrintsika indray mety tonga dia any amin'ny extrême be hoe raha ohatra zay dia lasa ohatra zao, dia lasa ohatra zao, dia lasa sahirana, dia ho ararotiny olona, dia ho alainy daholo ty rehetra ty, dia tsisy ninona tsony. Ny eritreritrintsika zany. Fa Andriamanitra tsy mitondra antsika an'izany. Zay le ambarany teto. Tsy misy fakapanahy mahazo anareo afa-tsy izay zakan'olombelona, fa matoky Andriamanitra tsy hamela anareo alay-panahy mihoatra noho izay zakanareo. Tika za mihoatra noho izay zaka zany, tsy mampiverin-dalana ny zavatra izay fakapanahy ny fizan-toetra izay tonga eo anatry atsika. Ny ady izay tonga eo anatry atsika, tsy mampiverin-dalana zany. Fa raha voareny ny banjentsika, vereny ampandehanantsika, dia tahaka ny zanak'Israely. Ozy atao hoe tsika tsy ho faty tahaka anazy. Tsika tsy, ny akamaroan'izy ireo tsy tonga tany amin'ny tany Kanana. Tsy hoe ho very any amin'ny elo ianao, fa ny androm-piainanao lasa zavatra kely. Raha ohatra ka tokony araka ny filazan'i Jesosy hoe mpianatra ianareo raha mamobe, raha variana ianao mibanjina an'izao tontolo izao. Raha variana ianao mitady izay anjaranao. Raha variana ianao manompo sampy. Manao ny zavatra hafa ho mihoatra no Andriamanitra ny dika zany manompo sampy. Azonao. Fa tsy voatery foana hoe mekoka eo anatrehandry tsy fantatro karazana andriamanitra hafa sy vatomakazo. Tsy zany ny atao hoe fanompo-tsampy, tsy voatery ho izay. Fa fanompo-tsampy manao zavatra hafa ho important kokoa no Andriamanitra. Manao zavatra hafa, manao olombelona ho atahorana kokoa no Andriamanitra. Misy olona be dia be matahotra kokoa ny vadiny. Respect no ilaina omena ny vady, fa tsy crainte. Fanajana, fa tsy fangovitana. Azonao zay? Fanajana, fa tsy fangovitana. Fanajana. Raha ohatra ka manatrika fotoam-bavaka tahaka izao ianao manambady aman-jana, karakarao tsara aloha ny sakafony. Ataovy fony tsara, lasa ianao mandeha efa ao. Zay natao hoe respect. Fa ny crainte, vao misy zavatra kely dia mangovitra iny ary tata. Anja manao zany hoe matahotra ka. Misy zavatra tsy zay zao vehivavy, fa misy koa lehilahy ohatran'izay. Misy lehilahy tonga dia tsy sa tonga dia mipetraka be mihitsy ny raha vao. Fa na ty amin'ny ilany na ty amin'ny ilany, fa ny potsampy daholo zany. Dia ina ny zavatra mitranga, miaina fotsiny. Fe miaina tahaka ny raha olombelona tsotra, tsy nahazo ny tenin'Andriamanitra. Nefa tsika nomena ny tenin'Andriamanitra. Dia zay ny dikany hoe tany mafy izay anananao. Fa tsy hisy akasatrom-boninahitra. Fa tsy hoe aoka ho zao heringiriny ianao mandra-pahafatinao. Zany ny fieritreretan'ny olona zany tany mafy izay anananao zany. Tsy zany, tsy anaram-piangonana zany, tsy fomba-piangonana zany. Fa lay tenin'Andriamanitra, lay fampanantenana nomena antsika. Andeha ho aizitsika, andeha handova fiainantsika. Inona ny ataontsika eto ambony tany? Hiasa ho an'ny raintsika, mandrapahatonga vanim-potoana izay atongavantsika eo anatreny. Zany ny atao hoe finoana. Fa tsy hoe miaina eto fotsiny, aina ny antony hanompoky ny tompo, mba hitahiny aka, tsy converti ianao zany, tsy nahazo ny tenin'Andriamanitra ianao. Tsy mety ny fiainana raha tsy misy an'Andriamanitra ka tsy converti ianao zany, tsy nahazo ny tenin'Andriamanitra ianao. Fa ny olona nahazo ny tenin'Andriamanitra mitovy daholo, tahaka ny zanak'Israely, mitovy ny parole, tsisy parole hafa mihitsy tao anatiny ho an'izy rehetra rehetra reo, fa tonga dia ray mandovy tany tondra-dronono sy tantely ianareo.
tsisy mihitsy ny atsy ndray mandova tany tondraka fromage sy crevette dia ny ato tany feno cochon de lait. Fa mitovy ny zavatra zay lovainy, mitovy ny zavatra zay nafafy, mitovy ny parole, mitovy foana isaky ny vanim-potoana, mitovy foana. Mitovy ny nambara ny apôstôly, tsy misy fandovana zavatra hafa ao. Tsisy fandovana fitahiana hafa ao amin'ny lahatsika iresaka fandovana fitahiana. Fa ny fanambarana ho an'ny apôstôly, ho an'ny fiangonana rehetrarehetra mitovy daholo. Andova fitahian'i Kristy iara-mitoetra mandrakizay. Aoreno any anatin'izany ny fotsika. Zany natao finoana, manorina finoana ao amin'ny teny. Mampiray finoana amin'ny fanambaran'Andriamanitra. Dia hitanao fa raha izay fiainantsika eto ambonin'ny tany, mitompo mahalala izay tokony ho antsika. Mitompo miady izay adintsika, tohizako kely mba tsy ho diso fandraisana azy, amin'ny fotoana izay tokony ilany hiditra tsehatra amin'izany. Fa tsy adinao rehetra dia hiditra tsehatra daholo izy akory. Izy aloha tsy ady mihitsy raha resaka famerim-bola resevera, adinao rery, tena sereza. Dia isy angataka miorariny amin'ilay manana ady amiko ry tompo, adinao rery. Fa misy adinao, tena Andriamanitra mihitsy miditra tsehatra. Za mahalala fa tsy tokony ho kitiny. Hitanao zay mampatonga izy hoe Jesosy zany tena nesoriny. Tena nesoriny. Ity ny tena atao hoe délestage, fanalana lesta. Lesta zany mantsy poids. Ny dikan'iny lesta iny, misy an'ireny atao hoe misy an'ilay ballon dirigeable manidina zany le izy. Dia rehefa hiakatra le hitanao ohatra amin'ny ballon be dia hidirana ao anatin'ilay izy, dia misy afo zay ampirehetin zareo mampibotsina an'ilay izy, dia manidina izy avy eo, dia misy poids le izy, dia alatsaka amin'ny tany le poids, dia amin'izay mahazo miainga zany le ballon. Dia arina zay ny atao hoe midéleste, manala le lesta. Dia ohatran'izany mihitsy ny zavatra tian'Andriamanitra iainantsika sy nataon'i Jesosy mihitsy, esorina ny lesta rehetrarehetra. Délestena daholo. Ianao zany délestage mandehandeha ianao. Délestena daholo ny zavatra rehetrarehetra. Apetrao amin'ny fanahinareo rehetra, fa izy no miay anareo. Amen. Zany ve tsy tokony ampiarahantsika finoana ve zany? Mbola tokony hiady foana ve tsika ho amin'izay tokony ho anjarantsika kely eto ambonin'ny tany eto? Mbola tokony hisisika foana, mbola tokony hikaroka misy hatrany, nyako mba atao ohatr'izao tompo, nyako mba ohatr'izao, nyako mba ohatr'izao. Nomen'Andriamanitra ho antsika, navelan'Andriamanitra ary nesoriny daholo zany, mankanesa ianareo aty amiko, ianareo izay miasa fatratra sy mavesatretana, fa omeko fitsarana nareo. Fa maninonareo no omeko fitsarana? Satria angarako ve nareo? Tsia, fa satria nareo tiako hibanjina n'ilay zavatra efa nomaniko. Misy parole omeny, dia misy équipement omeny rehefa omeny teny ianao, dia équipeny ianao rehefa avy eo. Inona ny équipement anao? Délestage ny équipement anao. Esorina ny hita mavesatra. Matoa ianao mbola mavesatretana, dia sitraponao manokana izay. Sitraponao manokana izay. Ka ahoana zany le ohatran'izao? Ka zange mbola zao e. Ka zange mbola tahaka an'izao e. Misy olona miasa saina be, za tsy miasa. Fa tsy mampiasa saina mihitsy nefa za toa mihinana ihany. Zany ny ohatrany hoe tsy fantatro fa misy olona mety tena kasihan'ny tompo ao anatin'izany, za tsy miasa nefa mihinana. Dia za mbola mampiasa saina hoe ahoana ny esako. Nefa za toa mihinana. Fa le mihinana tsy esako saina, fa le tsy miasa ihany ny zava-dehibe amiko. Misy olona tsy manam-bola, fa mbola manan-javatra. Dia tsy le manan-javatra ny zava-dehibe aminy, fa le tsy manam-bola ndre deposiko. Efa ela mihitsy tato tsisy mangamanga nandalo. Le manga kely reny nandalo tato. Sa fa maintso zao ny mahariary zato, tsy haiko zao zay ay ny roanjato ngamba zao ny manga. Reny mba ndre lozana misento amin'ny zavatra tahaka izany. Nefa Andriamanitra miahy, Andriamanitra mamatsy. Misy fotoana mandika 40 taona ny ainantsika teto ambonin'ny tany. Ozy Jesosy nyresaka nisy zavatra nampahory anareo ve?
mba tonga saina ny mpianatra tena maletsy ny izy tompoko. Ianao koa rehefa tonga any an-trano mbadiny hoe 20 taona ny ainanao. Fa mino fa tsika tsirairay avy samy fifadikanina ny ninana atao daholo rehefa tsy ninan-kanina. Fa tsisy mihitsy hoe tena tsisy ny atokana na dia raika apokary. Fa Andriamanitra mamatsy. Andriamanitra. Za aloha mahita anareo tsisy mahikozatra tsy ampy sakafo. Hoe tena fa saika maty niakatra tato pastera fa soavan'Andriamanitra ny natoy izao. Fa zay tonga eto hitako mbola tena mangirangirana bilangilangina tsara daholo. Ny sasany ary nahazo ny oatra mihitsy raha fitazako azy. Fa tsika any amin'ilay zavatra hafa foana. Azonao, dia rehefa any amin'ilay zavatra hafa foana fisainantsika, dia manao tahaka an'ireo Israela ireo isika. Ozy izy ireo ny resaka toy ny manamana foana ito. Nefa tsy fantatra zareo fa ny composition n'iny mana iny irery ihany miassure ny fahavelomany ao amin'ny désert. Ny olona miaina any amin'ny désert dia manana sakafo tsy mitovy amintsika. Ny any tsy afaka mihinana henan-kisoa sy ravitoto zany hoe any amin'ny désert ianao dia henan-kisoa sy ravitoto ny laokanao atoandro. Maty ianao ravaka pitso. Fa rehefa any amin'ny désert misy sakafo spécial, misy karazany hafa mihitsy tsy maintsy mihinana daty, le fruit sec reny no miazona ny fiainan'ny olona any. Ny Israely tsy mahalala an'izany. Fa zao vavavilan'ny Farao zao ihany tsy matin'ny lolo sy nofinofiny isaky ny mihetsika. Zay foana isaky ny mihetsika. Nefa Andriamanitra mamiaza mamy izay manana constitution sy composition miazona ny fahavelomany zareo amin'ny désert. Takan'izay ihany koa tsika. Tsika mitady zavatra hafa zany ilay hoe pila zavatra tsy nahita an'izay zavatra izay ianao tamintsika namaky sa tsy nahita. Ohatra vadiko rery ny nahita. Andininy fahenina. Ary zany zavatra zany dia tonga anatra ho atsika mba tsy ho pila zava-dratsy isika toy ny lany reny. Ary nomenantsika mihitsy ny fahalalana ny sotra masina hoe ilay zava-dratsy teneniny eto anie. Ka tsy zavatra ratsy be tahaka ny ahoana. Fa ilay zava-dratsy lazainy eto mba mila hanina spesiala kely fotsiny. Mba mila zavatra kely ohatran'izao. Mba mila fanampiny kely. Mitovy amin'ilay zavatra tediavintsika io. Mitovy le fampitahana fiainana ataontsika amin'izao tontolo izao io. Ianona Jesosy mba manana an'izao. Tsika koa mba tena mba meo mihitsy ny morotompo. Andriamanitra manome amin'ny fotoanany. Aza pitahina amin'ny hafa ny fiainanao. Fa izy nye tsy andova tany tondra dronono sy tantely efa ianao andova. Zany ny probleman'i Israely. Izy mampitany fiainany amin'ny Egyptianina. Izay vavavilan'ny Farao. Fa nga ny Egyptianina andova tany tondra dronono sy tantely. Hatramin'izao nge divan'izy menakavy io tany ao Palestina io samy te hahazo daholo. Satria io tany io dia tany tena faran'izay tsara. Tany feno vato io fa rehefa ambolena ao zay zavatra ambolena ao amin'io tany io. Mamokatra daholo, tsara be daholo. Zany mihitsy ny navakivavany 12 lapisafo tany. Rehefa nalefan-dany nareo mijery ny tany, zay vokatra rehetrarehetra. Ny apepam-boaloboka, rolano milanja anazy. Voaloboka amin'izany ngeza be, ohatry ny goavitsika reny ny ngeza. Zany ny zavatra ny ainany. Nefa izy rehetrarehetra, aiza mibrake ny saina amin'ilay sakafo ny Egyptiana. Lazao kely ny akaikinao aza mitsiritra ny Egyptiana tsony ianao. Amen. Tsika manana antom-pisiana. Tsika manana antom-pisiana. Raha mipetraka ao ambony-manariny ianao misy antom-pisianao matoa ianao apetrany ao. Aza mitady lalana hafa foana isaky ny mihetsika. Fa fotoana ianao tokony hiala ao ambony-manarina, ny tompondray mamindranao fomba tsy takatra ny saina. Sokatsokatra ho azy daholo io lalana io dia gaga ianao ohatra moramora tsy aby izy zany. Taloha fa nandalo mpanera anankifolo laniny izy zareo fotsiny vola tamin'ny vizity isaky ny mihetsika. Nalony ray alina dodonina kay folo lefa trano efa misy mipetraka kaiky ny natoriny anay. Tetezina daholo ty rehetra ty lany ny vola. Tonga fotoana ifindrahanao gaga be anao tonga dia ny olona indray no miteny tonga sohina ny azo atao anareo. Sao dia mila lokoina kely ay ty mbola mila amboarina fa karakarainay ty. Gaga ianao fa ahoana ary tsy mipotry ty hatrizay zay. Satria Andriamanitra manana ny planiny. Manana ny drafitrany. Fa isika mila mibanjina ny teny fikasana. Tsy mpandova an'izao tontolo izao isika. Zavatra mandalo ny eto. Dia rehefa zay ny ao anaty fonao,
dia hozy izy sotra masiny tsisy fakapanahy-maso anao zany zay mitranga aminao androany a lalana fotsiny ihany io amen lalana io asa taitrany amin'io le tsy fananam-bola androany a lalana fotsiny ihany io tsaroko tsara mihitsy zay mandeha any Diego tena gidragidra lalana makany tam'izany a am'izao izy efa mbo niova kely zany fa verina simba izy zao fa tam'izany taloha zay 3 andro mandeha am'izany Diego zany misy zany fo ianao zany dia mandeha le taxi brosy ianao misy mamoa ianao amin'ny 5 maraina ndao inambary eo amin'ny 5 maraina ve inambary fa ahoana ary zany ny apitsony indray misy mamoa indray ianao amin'ny 3 maraina vary eo ahoana ary zany dia vary inona zany le hoanina vary maina foana amin'io tsisy mihitsy hoe vary sosoa hoe ty zany sakafo maraina tsisy sakafo maraina zany ihany safidy ohatry ny mazatra ihany henakisoa ritra henomby ritra mafy be le lalana mandeha ianao amin'le lalana misy godra misy fotaka tamin'izany zay efa mba nanomboka naniry volo-tongotra manaraka an'io volo-tongotra miantony eo amin'le volo-tongotra le godra zany ny fiainana tany fa rehefa tonga an-Diego ianao mahafinaritra le tanàna madio milamina be tahaka izany ihany koa zavatra iainantsika andalovantsika fakapanahy fizaham-toetra ady etsery olona mila vaniny olona mila sotasota fasairanana rabola fasairanana amin'ity zavatra ity fa raha vao mifantoka eo ianao tena milazanao raha mifantoka ianao amin'ny lalana makany Diego tena mitady bus ianao iverenana tena alao za ody tsy vitako tsony ny fiainana tsy haiko hoe inona le anina ahoana fa za ody zay fotsiny ihany fantatro nisy olona anankiray zay niaraka taminay manomboka eo mahitsy eritrereto Diego 1200 km eo mahitsy izy eo izy manomboka mioka tena nijery azy Andriamanitra eto mahitsy ianao dia efa mandoa mbola izy ty 210 kilometatra fa tsy verina izy fatrany farany fa atonga tany malemy tsy naray tena tso fa tsy niala izy aloha afiarana amin'ny tompo tena misy zavatra ao ampovoany fa zay no mila tadidiana efa nitelesiteny Jesosy zany zavatra rehetrarehetra zany afatsika mibanjina lay mandrakizay dia maharitra tsaritsika amen tenen'le namana akaikinao mandalo io zavatra iainanao io mibanjina n'le any farany hoe amen fa tsika tsangana dia efa afaka kehitriny resao amin'ny tompo izay zavatra manjoanao dia tenenao amin'ny tompo hoe delestage androany Jesosy esorina amin'izay ny lesta rehetrarehetra androany esorina daholo ny enta mavesatra rehetrarehetra banjina an' Jesosy amin'izay manomboka an'io zavatra mandalo ihany renrehetra raha maniry ary vavaka aminay ianao dia tongava ary isaky ny alahady amin'ny 7 ora sasany ny talata amin'ny 12 ora sasany ny alarobia amin'ny 12 ora eny Antsahamanitra 100 metatra amban'ny fijerena fety trano gribege amin'ny ankavian-dalana tongava soto